ahoana marina ho taona ninona indray zany ity taona ity ho taona ny asa taona ny fanarenana taona ny fanorenana ity taona ity hoy Rajoelina raha ny kabary ny famaranana ny taona 2024 sy ny fitsenana ny taona 2024 lasa iny iasandro manala isika hoy izy any ka ny rarakopana ny fampanantenana tony hoe anao ny RN6 anao ny RN9 ny RN13 aza moa de nanaovana vava mihitsy fa tsy hainao politika intsony raha tsy vita io asa efa nanomboka tokoa ve efa firisan-jato izao no efa tanteraka teo ihany koa ny fametrahana ozinina famokarana sakafo any atsimo ny fitarihan-drano lehibe na ny pipeline ny fametrahana tramway fanomboana ny fametrahana ny autoroute ny flyover de tsy andaniny ny rehetra no afaka mitsara satria ny omby no tazomina amin'ny tandrony fa ny olombelona tazomina amin'ny teniny mibandray amin'ny ankapobeny ny vokatra ho an'ny firenena malagasy raha nolazaina tany am-boalohany fa taona ny asa mafy ny taona 2024 iny satria tamin'iny no nilazana fa atomboka ireo velorano de mbola mijanona ho baralona roa izany hatramin'izao ny akamarony ary tsy misy mihitsy aza ny tanteraka na iray ho taona ninona indray zany ity taona 2024 ity ho taona ny propagande mialohan'ny fotoana zary fialokalofana trano moa ny hoe nisy nivalana retina covid-19 teto amintsika iza nefa no nanao atsirambina ka natafiditra izany teto amintsika tsy ry zareo mpitondra ihany oviana moa ny filomarika ravalomanana no efa nitabataba fa idio ny sisy tany fa angano nisy ny aino na izany na tsy izany samy nisy anio ny akamaroan'ny firenena maneran-tany saingy ainy ny nametraka ny lahara-pahamehana ho amin'ny fanarenana ara-toekarena mahay mijeriny maika sy ny tena ilaina fa tsy be didoa miaina tamin'ny kisehoseho ivelany ka lasa madio velany tahaka ny fasana dia hoy ny mpanao politika hoe de tsy nanao afa-tsy ny mamerina ny fomba fanao isa-taona ihany tsy nisaky ny kabary moa amin'ireny fitsidiam-paritra sy ny hoe fionana amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny ireny de fampanantenana kabary natao sy miasa vita de hitantsika fa de tena hoe mifanipaka tanteraka amin'ny zavatra lazain'ny filoham-pirenena ny tranga misy eto amin'ny firenena raha ny lafiny ara-tsosialy zany ny fijerina azy de tsotra ny tenina hoe tsy manan-danja ary azo lazaina mihitsy hoe tsy omeny ny mpitondram-panjakana lanja ny lafiny ara-tsosialy fa mbola fampanantenana trany amin'ny lafiny fototra-avitrasa mamirapiratra zay hitantsika fa tsy mamaly ny filan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny zay le fampanantenana ataon'ny mpitondram-panjakana zay marina mihitsy izay voalazan'izay ny hita tokoa mantsy tao anatin'ireo filazana fa asa mandeha ataon'ny fanjakana ireo de aingo ambonin'ny tsikoko no lasa betsaka ny tanjony de ny anasongady tena anoratra ny anarana hoe io no tandinon'ilay filoha tamin'izany tena nametraka izy nametraka alova ho an'ny taranaka ino tsy azo kosehiny na arodany izany no mahatonga azy mandoko amin'ny lokony antokony ireo fotodrafitrasa izay natao ny fahantrana mangitsikitsoka mahazo ny malagasy no tsy fahaiza mitondrany ny mampalahelo dia izay andimby ny fitondrany satria lavaka be no tsy maintsy hotsetsemana manoloana ny trosa am'savovina sy ny fahantrandra malagasy lalina izao sarotra ary isan'ny mafindrindra ho an'ny mpitondra ankehitriny ny aiky fa tsy zakany ny firenena tsy anana ny fahaiza manao hoy mantsy ny mpahay toekarena raha niresaka momba itetikasa isisia ny fitondrana mafy io hoe hita mihitsy hoe tsy voaja le sehatra telo sehatra fototra sehatra famokarana zany sehatra faharoa fanodinana ary sehatra fahatelo fotodrafitrasa ainao tonga de fotodrafitrasa nefa tsy mandalo amin'ny sehatra anankiroa anao dia tsisy afaka tsony isitraka an'le fotodrafitrasa satria ato amin'ny sehatra fototra sehatra faharoa ny azahoanao fa efa mividy betsaka indrindra satria eo betsaka ny atao hoe kilasy avoany mpanjifa matanjaka ka ohatrany hafahafa ihany raha tonga de fotodrafitrasa no hositrahana nefa efa mividy tsy misy sosialim-bahoaka tsy mety gamiko ny filazana zany angamba every kosa va fitiava-tanindrazana fa tsy hoe koa rehefa tsy akarana fotsiny fa raha misy miteny hoe nareo mitsikera fotsiny de amiko ren'olondreny angamba
olona tsy de manana avolenta amin'ny fahaizana, olona tsy de manana tsy avolenta amin'ny politika, fa vao eo izy mianatra manao politika, zay zavatra zay zany milaina fitandremana mihitsy zay. Marina mihitsy izay voalazan'izay, tsy haindrajoelona ny fitantanana ny firenena, mazava ny zava-misy fa mahantra ny malagasy hatramin'ireo mponina any amin'ny toerana mpamboly sy mpiompiaza ankehitriny anjakany ny krizy. Mitika izany fa tsy misy ny fahaiza-mitantana fa hoentiny lohamboto fotsiny ny fitondrana firenena sy ny fitantanana ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Hoy mantsy ny lehibe ny fokotany ambany vohitra iray nananontaniana hoe misy mangalatra madinidinika tahaka ny mamakilakozy, mangalatra akoho amam-borona, misy ny fambolena tantsaha zany de nisy taraika kely mihitsy ny famokarana eo amin'ny resaka katsaka vary tanety, vary anaty rano, satria oktobra, novambra, desambra iny ny fambolena vary tanety sy katsaka ary fanetsana, de izao janvier zao vao manomboka manetsa satria zay vao nisy orana. Izay no zava-misy ainan'ny tantsaha amin'izao. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ireo tetikasa zay nolazaina fa anampinany tantsaha ireo, ina no tena nahitana songadina sy vokatra mivaingana ho azy ireo? Kisehoseho fotsiny fa tsy misy izany asa tena matotra izany. Ny azo ambara de izao: raha maka sy mandrombaka fahefana potolo aloha dia tena talentan'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao io, fa ny hitondra sy hitantana firenena any amin'ny fanosoana to tsy ho angadiny mihitsy. Isaky ny tonga eo izy fiemorana no hita, ekena fa maneo hoe mamaha olana, tsy vitany iray andro ny fampanosoana, kanefa de isan'ny lokaloka tao anatin'ny fampelezan-kevitra, fa ny fampanosoana tsy vitan'ireo mpitondra ny fandimby tao anatin'ny 80 taona, enjehana ao anatin'ny mandaha 5 taona. Ny hira riny de ny atsapan'ny malagasy fa ilay olona nomeny fahefana io mihitsy ane no olana voalohany amin'ilay firenene. Fa raha izao sy izay fitotoana ny tondran'izay aloha dia tena tsangam-bato ny fahamarinana ankady an'ny gasikara no tazany. Isan'ny fanamarian'ny mpanara-baovao ohatra ny mikasika ilay volamena 720 kilao tratra farany tatsy Komoro. Ny fantaniana petraka de ny hoe anahoana ny toyniny, saingy tamin'ireny fotoana reny moa dia mbola vakansy ny prime ministre izay nisolo toerany ministra tokony ho tompon'andraikitra tamin'izany. Misy faritra eto Antananarivo efa ho tontolo andro manindry tsy misy jiro, saingy de mbola mahita fotoana anaovana vakansy ihany koa ny ministra tompon'andraikitra amin'izany. Ny zava-misy amin'ireo faritra hafa ivelany Antananarivo izany aloha de tsy hay hoe ho vinavinaina manao ahoana raha tokany eto an-drenivohitra aza toy izany ny zava-misy. Ny fiarahamonina tsy katra ho efa miatsy tampihetsika intsony mba tsy ilazana hoe miabiboloha. Ahoana moa ny eritreretana hoe vadina mpitaiza fanaim-bahoaka no ahavitana lasofin'olona sy anatanataka tarehin'olo-kafa everiny fananao ratsy azy, ekena fa fiteny hoe rafozan-doza, saingy natahaka n'inona aza ny fahalozana, everina fa efa mihoatra ny lokosa angamby izany, fa sahina mitoraka malao sy mivelikibay lohan'olona izany. Maro be ny tranga tahaka izany tato ato, ary misy tena mampivarahontsana lavitra aza toy ny hoe mitetika olona imasona olona kaiky azy sy ny hafa. Taratry ny fahantrana sy ny fijaliana miompampana, araritsaina mitady tsy voafehy intsony izany rehetra izany. Misavoritaka ny fiarahamonina malagasy ankehitriny noho tsy fananana vina mazava. Dia hoy ny filomarika Ravalomanana hoe tsapako ary hitako ny fahorinana amin'anjadiny voaka malagasy ankehitriny, tsy misy ny rano, tsy misy ny jiro, sakafo zara raha misy, ary ireo tanora ireo mbola afaka miasa tsy misy asa, manjaka sy manara-po ireo tsy maty manota mietreketraka maro samihafa, de tsy sahijoro ve tsika filaza fa tsisy zany. Tsy ny any atsimo ihany no ataontsika hoe vonin-kere, fa ny vahoaka maro eteto Madagasikara manerana ny nosy no tratrany zany tsy fampitsakafo zany, maizina de maizina mihitsy a ny lalako omban'ny firenetsika. Tsy misy zavatra azo atenaina
le zao no mitoy zao no afatra ataoko mivoaka malagasy olona manana vina na vision sy vahaolana ary manana paikady fanaraka tsara am'izay ilainy voaka na ny lara-pamehana satria vahoaka zay veritsika fa tena latsaka ao ankady lalina ny zany tsy maintsy hojerevana zay fomba amijena azy aloha amezana azy sakafo iarovana ny ainy marina mihitsy izay voalazan'izay akotsina ne no tao anatin'ny telo taona maherikely izay efa laniny kary tsy misy azo antenaina amin'izao fitondrany zao ary tsy misy vahaolana antenaina hoentiny eo izany inona moa no olana mba vovany izao fitondrana rajoelona izao manilika andraikitra ihany no hainy mpitondra io rehefa misy ny fahavoazany ny kere efa eo ny tsy fampiny ny rotsakorana ny fitangany vidim-piainana eo ny jiro sy ny rano mampijaly ireo olana rehetra ireo dia mbola mpiny ny fitosam-bola anaovana teleferika no mahamaika ny fanjakana kanefa dia lalam-pirenena maro no simba sy potika tsy misy fanarenana manerana ny nosy inona moa izany no tena tombotsoan'ny malagasy maro manerana ny nosy amin'io teleferika io kanefa iarandrehetra ihany mandoha ilay trosa itrosa ihany ve dia teleferika fa tsy mba fitaovana entina mba anampinany tantsamba amokatra satria anoanany izao no olany malagasy eno ara malagasy fa ahoana mariny ahoana mariny